Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Kalanoro. Tantara no soratan'ny Aloka Tifson. Ireto avy no anome aina ny tantara. Rotsy fitiavana aina tantely. Niaraka tamin'ny Sinez, fahendrena Raherinambinina ary Diavina. Nandray feo sy nandrindra ny lafin'ny teknika. Fanamby. Nana Tontosa. Angola Piti. Andro fahatelo. Tena efa reraka sonona zany. Nefa eto mbola vitsikely ny tonga azato. Alorangalo mba makanya kely sady makagoavo tsakotsakoana. Ary tena betsaka sy masaka izy zany daso. Aleo fenina tsara ny paosy dia petrapetraka ireo ambony vato sady makanya kely eo. Zay. Dia feno ny paosy ny lary be raha. Dia akatra eto ambony eto amin'izay. Bera. Sofiko hoe mamorona sa ohatra ny maheno feon'olona miantso minarako izany. Iza zany e? Bera, midina ianao aty ambany aty. Aty aty tavaratra aty e. Aiza zany fa tsy hitako akory. Ambany varatra izy raha ny teny tamiko teo. Ndraso hoe aiza ry. Aleo hidina vitidry teo e. Bera, hito e. Rafoy ty marina. Rafoy. Za ihany ty e. Araka ny teniko taminao dia mbola eo ntsika. Atonga ary any ilay zavatra nampanatenentanao. Misaotra betsaka fa tena sitrana somatsara ilay zanakay e. Tena mahay marina ianao kaiky. Tsy misy zavatra izay tsy tokony tsy vitako izany e. Fantandrovy tsara reny teniko taminao reny. Araka izany dia raisy ny vata kely ty ho anao. Mitahira rena maro ty hitondra fahasoavana ho anareo teny mianaka izy ty. Inona ny atao anatiny ato rehefa tonga any an-trano ianao manokatra azy. Tona sy lamba tsara aloha ilay izy fa rehefa any an-trano ianao vao sakafany ty zao ianao dia lasa mody avy an-trano. Mino aho fa zavatsara bidy no ato. Fa ahoana aloha e? Ohatray. Fa tsy eto milako tsony izy. Tena nanjavina sady. Aleo zany tonga dia mody avy an-trano fa maika hijery izay atao anatiny ato ako. Bera, ohatray, fa misy ina atao makiamaka sy taitaitra be ianao. Ohatry, ary fa maninona ny teny verina midina ny varavarana nefa andro mbola atoandro be ngy izao e. Petra aloha ianao fa misy zavatra asehoko anao ty. Fa inona? Vatakely ty. Zavatra nomen'olona e. Fa inona nefa ny ao anatiny iny? Mbola tsy haiko izay atao anatiny fa hijery izay atao anatiny aloha zao. Mino fa zavatsara bidy be ny atao anatiny matoa mety be ohatran'izao e. Ary sokafy ary hoe hojerena izay ao anatiny. Eto aty ho antsy io e. Ilay antsy lehibe. Aleo poirina nidiny. Iny ary e. Daso. Aleo sokafana amin'izay hijerena izay ao anatiny. Tsy sarotra akory ny fanokafana azy. Zay dia nisokatra. Andrekiako to vovombola mena maro be ny tao anatiny ry Bera. Fa ahoana izao e? Iza nanomeanao azy iny? Tany amin'ilay olona nanasitrana mihitsy ty e. Fanomezana nomeny antsika. Zany ve? Tena fahasoavana be marina ilay fanomezana nomeny. Tsy vovony fotsiny reto fa misy vaingany ka. Io. Hita marina ho. Jereo nge io. Mba iza loatra re izany olo izany ry Bera. Any izy ihany e. Mety mbola ho fantatrao ihany re rova. Mino fa mba olona tsara fanahy kosa izy e. Dia ho ataontsika ahoana izany reto volamena be dia be reto ka? Ho amidy dia ampiasaina ny vola vidiny aky ravo a. Dia iza nefa no afaka mandray azy aty ambanivohitra be aty ka? Zao no ataontsika. Hiakatra any andrenivohitra tsika dia
any mijery olona izay andray azy. Ohatrany hoe mbola manonofo izany ary be raha anakarena be izany tsika. Ie, manomboka eto dia mpanan-karena kitsika rova. Dia ara-tareto marina ny fiainana e. Reo ve raha lafo tsy efa vola amina tapitrisa maro? Fa izany hoe aleo amiditsika tsikelikely angambe, tsy atao varibobo. Dia hono ahy. Inona izany izao mba hoe eritreretinao atao rehefa hoe azo ny volaka? Mety ho tanteraka ihany ilay nofinofiko hatramin'izay ry be raha. Inona moa izany? Hanangana tranom-barotra angezabeko. Ary ny anao ahoana? Ny anahy aloha tsy haiko fa ho hiteo ihany e. Sa ve hoe hividy fiara anaovana taxi borosy? Eny mbola ho hiteo kirova. Marina izany. Dia roviana moa izany sika no hiakatra ny andrenivohitra. Tsy andrasana ela fa rapitsy dia rapitsy ihany eke. Ohatrany hoe mbola tsy mino izany akiry berako. Tsy nofo izany intsony akiry malala fa tena anan-karentsika. Hita ho dia mba hitovy amin'ny olon-drehetra koa. Anana an'izay ananan'olona. Dia ahoana? Lamina ve? Nalainy avokoa ilay izy. Ay tsara kosa. Ary tena sany vidy le rangaha. Feno vola daholo inge ity kitapo nentiko ity izao e. Izany ve? Ay tsara kosa izanyko. Dia maka izandra izany tsika izao ka. Mety angamba. Dia mamantana eny amin'ny banky. Aleoko hitehirizina ilay izy fa tsy tery lalana ange ny olon-dratsy. Indrindra fa aty andrenivohitra aty. Dia avy eo mamonjy hotely tsika. Ka andao ary efa mba tena te-tsotsotra be azany. Aza manara ianao fa manomboka eto dia hanao fiainana mpanan-karentsika. Eno ary be afaka hinana an'izay sakafo tiantsika any amin'ny restaurant. Tsy androko ery izany. Dia tonga dia mba mividy akanjo vaovao dia makeny amin'ireny salle de beauté ireny koa. Eny e, fa iny misy taxi dia sakany fa maika tsika ka. Efa misy banky ange atao aloha kely ato e. Tsy te handeha tongotra intsony izany rangaha tsika. Volangany tsy misy. Alao mandeha taxi ka. Tsy olan'izany fandoary. Taxi. Ary tena mbola mitsaika tsara kosa izany fiara novidianao izany fa ohatrina ny nakanao azy io ka. Somary lafolafo ihany aloha e. Tiany mba mahazaka any ambanivohitra dia tsy maintsy nividiko. Ary mba nanahoana aloha ny tsenanao androany mbola vao manomboka ane ahy fa tokony manampiasa sika fa tsy ampy ilay niraisina teo Ay, karakarao tsara ny ianao fa ny aty aloha efa tena mizotra tsara e. Izany taxi borosy mampitohy an'ny fianara sy tanà moa izany izy ity. Fa izany hoe mety mbola hanampy sprinter iray hafa tsika amin'ny herinandro fa hitako hoe ohatrany tsy ampy akia. Fa efa milamina tsara daholo ve nefa aloha ny soferanao sao dia mba misy tsy azo antoka ko sao dia hoe misy fetsifetsy sy mamolavo ireny. Mino aloha fa azo antoka tsara daholo ry zalahy ireny e. Tena manova zavatra marina ny vola ry rova. Eno akiko. Na le ray aman-dreny no nankala taloha ireny ary zao tonga ny dodidody sy ny fona tamiko. Ny oro-marina ho ny tsy avany manana koa. Ny vola ny maranga amin'ny fiainana ity. Hita fa olona dalam-boninahitra ko. Fa engany mba hifanaraka tsara amin'izay nareo e. Ray aman-dreninao ireny dia tsy afaka mihitsy amintsika e. Fa izaho io ki hidina any ambanivohitra raha pisy dia mba hanatitra fanampiana ao androny iny e. Mba nahavita betsaka tamintsika mantsy zareo tamintsika ilay mbola tany ambanivohitra ireny. Ay ve tsy olana ka dia mba hitondray vomanga sy mangazo rehefa miverina fa mba mahatsiarotsiaro an'izany Tsy mampitambirina ny fiainantsika taloha ve izany aky rova Eny re fa izay ny tsarotsaroan'ny vavako ko. Fa zao tokoa rova hoe ahoana? Mba afatra farotsara ireo mpiasa ao amintsika ireo mba tsy hitondraina kisoa miditra ny tantsika. Ay ve efa teneniko foana zareo fa aza manahy ianao ka. Ok ary aleo mba hajaina foana ihany ny afatra napetrany. Fa ahoana ary be raha ahoana ke? Tsy mba afaka mihoana amin'ilay olona nanome an'ilay vatakely anao mihitsy ve izany tsika ohatra mba tiako fantatra mantsy iziko.
Tsy haiko eny e, mety mbola eona ihany nareo fa amin'ny fotoana tsy haiko ihany re. Ohatry fa tsy hitanao ngano misy azy ka? Tsy hitako ka, tena tsy haiko re. Ohatry fa taiza zany ny fankahitanareo e? Teny an-dalana teny fotsiny ko. Ohatra ny hoe misy zavatra fenona ho azy zany eny Herbe re. Fa eny tsy maninona zany fa aleo any. Za moa gagako, rehefa sambatra ianao miena an'ireo fahasoavana ny zaray maimai-poana dia tokony ataonao ampy izay rova. Marina aloha zany e. Tonga ty ambanivohitra ty dia tena gagagaga avokoa ireo sendra teny an-dalana. Indrindra moa mahita an'ity fiara tsy mataho-dalana netiko ty. Tsy mana-po fa ibera kely fahiny eny inge ty anaty fiara ty. Aleo mamantana amin'ny dokotera aloha fa tena mbola nanandrosa tokoko. Tonga dia ataoko folo eny rangany ny volany le trosany taty amiko ireny. Ny volan-gamony tsisy dia rineny indray ametrahako vola misimisy mba ampiasaina. Tonga hita tokontran'ny hopitaly aty. Jereo manara-maso be avokoa reto olona eto amin'ny hopitaly. Aleo ampamonjena parkina ny fiara dia mivoaka. Ary tonga dia mivoaka namonjy ahy ilay dokotera. Iny mamekiviky maketiny izy. Ndaso ampidinina ny vitara. Fiaran'ny ministera aza ve ty tonga nidiny ity sa ohatran'ny tsy fiara-panjakana nefa izy zany miarahaba toko. Salama ianao dokotera. Za ihany re ty e. Iza moa fa tena tsy tadidiko anie e. Ibere le vadin'ny madame Rova. Tsy tsaronao ve? Madame Rova? Le nananjanaka zazavavy kely narary teto iny ve? Izy indrindra. Nipetraka teny Andrango be teny izay tamin'izany e. Oka fa tena tsaroko tsara ka. Ary inona naozoko anampiananao ary? Tsy zany dokotera fa sendra mba mahangy fianakaviana dia mandalo kely dia sady hanome an'ilay vola tsy fenonay tamin'izany. Ndaso reto. Tonga dia nataoko folo eny le iziko. Monsieur Bera, efa nafoko anareo aniry eny e. Ngatsy ny teny an'izany raha matovatanao ka. Eny e, tena ny teny izy fa afoko anao reto e. Raisy fa tsy maninona re dokotera. Eny ary, aleo fa raisiko reto. Tena kodiaran-tsareto marina ny fiainana Ringara-Bera. Tena tsy nampozana hoe ianao no ao anatin'ity fiara tiako. Tena mba neveriko fa dia sefina avy any amin'ny ministera ny tonga nidina taty aminay mantsika. Sendra mba nitainy dia tonga amin'izao rery dokotera. Fa dia mba nanao aloha mihijà kely izay ihany e. Efa vehivavy lehibe izy ihany zoko. Tsara zany ka. Mirarosoanareo telo mianaka ho lasa lavitra re a. Misaotra betsaka dokotera. Ka angamba angatadalana amin'izay fa mbola maro koa reto olona milahatra miandry anako. Dia izay fa dia veloma dokotera. Eny ary, misaotra re Monsieur Bera. Veloma ianao dia tonga vasoa e. Saotra indrindra. Tena mba tsy napoziko indray iny a. Lasa nanan-karena zany le mpivadivadiranovana kely fahindreniko. Maman lasa fa efa miandry anala eny namako e. Fa makaiza foana moa zany dry io nefa sabotsy ny andro e. Midika izany fa tsy mianatra akory. Andeha hanao basikety araka amin'ny namako rery maman. Zay fa lasa bisou aloha. Ndao are dia mba endre tsara any a. Eny e. Dry lehibe sahady moa zany le zanakay. 9 taona sahady izy izao. Ohatra ny mbola vao omaly le fiainanay tany ambanivohitra. Niaina tao anaty tsy fahampiana. Matsilo saina be aloha raha imitsy e. 9 taona izy izao dia akabaka sahady. Ary mahazo voalohany foana moa izy zany rehefa mizara bulletin any am-pianarana. Azo ambara hoe misosa avokoa izay atao rehetra.
mihodina tsara ny tranombarotra lehibe tantanako toy izany koa ny orinasam-badiko. Ny zavatra mahagaga fotsiny dia misy fotoana toa verivery saina izany le vadiko. Rova fa iny ty mahazo anao ohatra ny variana bengy ay ve fa eo ianao fa hoaiza ianao izany toa ohatrany mioakomana. Andeha eny amin'ny stationnement andamina ny asan'ny drala iny fa firy moa izany Robert zao ny fiarantsika miasa eny ka? Valy zao ny miasa fa ndro mbola manao repo kely. Fa hoaiza ho ny miza teo ke? Andeha hanao basket hono izy ay fa mba teneny tsara foana izy amin'le fady tokony ho tandrovany sao dia manao tao foana any eny re fa efa teneniko foana izy ok zay fa andeha ary sao dia tara amin'ny fotoana nomeko ny drala ndao are. Zay kiva rapetsindray mba mafana kosa ny andro izany ka jery tsemboka be sahady maninona moa raha mivily kely etsy amin'ny tsy toerana etsy mba hoe hinana yaourt sy jus kely tena mety izany ka aloha fa hivily ao sady noana be koa nge za zany salama tompoko. Mba hanaovana yaourt sy jus any azafady misaotra eto izany no mipetraka fa toa ohatra mba tsaratsara kely kosa le toerana ary misy vary koa ka ato maninona ary raha vary mihitsy moa no hanina fa efa tena noana azafady ane mba ampiana vary iray ihany koa fa ina angany lokao tsisy afa-tsenako sovy tena tsisy ahoana re zany ataovy ary fa tsy asiana taviny fotsiny dia mba hanandrana an'izany enakisoa zany fa aiza koa dia tsy mba hinana an'izany mihitsy fe lazay maman fa tsy sakafo fihinana hono reny nefa maninona moa mihinana daholo ny olona rehetra ay fa tonga ty le iziko misaotra tompoko ay fa ohatra izany ny tsirona henakisoa tena hoe matsiro ndraikaiko fa ino reto ambany masoko reto toa sakafo misy olotra mandehandeha be dabe fa ahoana sakafo simba toy izao reny menareo anahy fa maninona efa simba io tsy tanareo nga reo biby kely mandehandeha ireo sy aleo za hiala fa sy lazay fa mandainga hono tsisy an'izany hoe fa sakafo mbola nandrahoana hono le izy dia maninona nefa ny simba sahady kay toa fanina be zany mihodina avokoa ny zavatra rehetra hita amin'ny masoko natolotsy ny Malagasy FM ho anao teo Kalanoro tantara no soratan'ny Aloka Tefson ireto avy no nanome aina ny tantara rotsy fitiavana aina tantely miaraka tamin'ny Sinez fahendrena Raherinambinina ary Diavina nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika Fanamby Nanatontosa Angola Piti mbola hitoy